Fanadefeny tanteraka aza ny fotoana ny kandida Erajonary Mampianina dia tsy nasakana azy ny naneho fampiononana ho an'ny vahoaka Afrikana Tatsimo no nalasa ny andrarezina Nelson Mandela. Amika iny olona izay atao hoe mampiseho izay toetra farany ambony indrindra ananana eo amin'ny maha-olombelona, eo amin'ny mampitondra, eo amin'ny mahampitondra. Mazavazana hoe tena very izao tontolo izao. Izy rehefa mivoaka avy tany am-pigadrana dia na fahavalony aza dia mba sy hoavany na sy ho namany anarenana ny firenena. Ka dia fa ohatra lehibe no navelany ho an'izao tontolo izao ary dia miaraka miory zahay amin'ny fianakaviany amin'ny firenena Afrikana Tatsimo sy amin'ny mpiara-mivolona rehetra.